tao. Efa ela mantsy nahino an'izany fa eny tsy manino. Fa nareo moa zany efa firy taona miverina taty Etazonia avy tany Madagasikara? Avy tany? Fa 2 taona mahery zay. Efa ela ihany izy zany? Efa ela ihany. Dia hoana nareo ve tratran'izany indraindray misy fotoana hoe miresaka amin'ny teny anglisy ianao dia tsy haiko manontany zavatra na miteny zavatra dia misy zavatra adinonao tampoka, misy fiteny adinonao tampoka. Ay, indraindray. Zany ve? Ohatra tamin'ny fetan'ny taom-baovao teo. Hey man, happy holidays. Hey, thanks man. Caught by the ear. What? Why? Tena hafahafa kely marina izany. Tena hafahafa mihitsy. Ainao koa ve efa nisy fotoana ohatran'izay? Tena tratran'izany koa zany indraindray. Zany a? Tratran'ilay tena manadino teny anglisy satria lalina be ilay teny gasy. Ohatra. Satria ohatra zao a. Tam'maly aho niaraka tamin'ny namako dia saika hoe andeha hody za. Alright man, see you. Hey, see you man. Tomorrow again. Well, what's tomorrow? I mean, never mind. Mampio me kosa izany. Tena hafa-paraka kely mihitsy tamin'iny. Eny fa tena tsara be ny mianatra fiteny vaovao e. Tsara be mihitsy fa tsara koa ny mitazona ny teny-drazana. Na avy aiza ianao na avy aiza. Marina be zany. Tsy tokony adino mihitsy zany teny-drazana e. Fa io tena mahafinaritra be io. Tena tsara. Tona kely re. Marina zany.